mivoaka ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza izy, dia tsy nataony zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Fa nofohanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanana tarehy ho olona izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana.